angamba mety tolika amle madame Miora angamba na hoe raha ohatra ka nisy violina nataoko any madame Miora de publieo ny décision mikasika an'izany amin'ny Facebook na le fahasoatianiko aty hoe tia ny décision mba voapanga ny koto sady ilainy fitonam-panjakana koa zany raha ohatra ka misy décision ino moa zany décision tribunal miapanga ny koto fa nanao violina ny zanakao izy moa i koto de publieo na sy voalefan'olona ty amiko aty hozayntsika an'izany zavatra zany fa raha ohatra ka tsisy zavatra madame Miora de tena inao ny olona farany tsisy lavana azy tena tsisy lavana azy manao asa ohatra zao ianao nataonao andena potehana ny olona manao asa ohatra zao ianao inona moa zany ny olana za antikrista opinionko zany inona ny olana za manao discours de haine za raciste zay ny olana aminao zay ny avitanao ny zavatra rehetra io ka raha ohatra ny olana ny zanakao de tsotra kely zany madama publieo amin'ny Facebook. Salama daholo tsy miasa androany de nahazo email avy any ampiasana ny directricenay amin'ny hôtely Sako zany no mandefa email amiko satria misy gasy zany madame Miora zany raha jeretsika ny adresse email de Miora légume mety manana entreprise mivarotra légume izy zany na tsy haiko ina ny asany io fa tsy maintsy mbola anontaniako anareo any momba an'izy io nandefa email izy zany tany amin'ny hôteliny Sako nandefa email ity de nampitandrina izy an'le tany ampiasana hoe raha tsy valinareo ny email koa raha tsy mireagir nareo de andray feperehetrehitra amoaka ny hôtelinareo amin'ny gazety rehetra Suisse ny anaran'ny hôtelinareo satria le olona miasa amin'ny hôtelinareo réceptionniste amin'ny hôtelinareo de olona mana discours raciste anti-chrétien antisémite de aveo olona efa ino moa zany voapanga tany Madagasikara amina resaka affaire pénal de tsy haiko ino moa zany nanomboana an'izy voalohany fa ny zavatra ato agnaminy nanomboantsika anazy voalohany de mandefa email ny directrice hoe régleo ny affaire-nareo zany fa azo ataotao amin'ny anaran'ny hôtelina mihitsy ny zavatra ataonareo any fa raha voaresaka amin'ny Facebook do teko setrarehetra fa iporte plainte ozy le amato before ver antsag expert alohan'ny za iporte plainte de régleo zany affaire zany zay nataon'le directrice androany io foy kely le phrase fa tonga de zay ka ny zavatra ny fandehany de zao ity Miora ty zany madame Miora ty zany de nandefa message mandefa ino moa zany email eo Miora légume @gmail.com amin'ny ino moa zany amin'ny hôtely Sako fa maika de maika aussi izy fa ny membre ny ino moa zany l'équipe ny olona miasa aminao Andriamatora Kotaso Joseph dia ino moa zany voapanga nanolana akizy tany Madagasikara tamin'ny lasa ary ny zanany vavy mihitsy no nanaovako viol zany de tsy afaka nanao ninona ozy raha matoa fa izy nitsoka ny andafy tsisy azo atao aminy satria izy ino moa zany azo Madagasikara ny vote für seine Taten nicht zu verantwortlich zany hoe tsy nanefa ny sazoko zany zany ta Madagasikara na de voapanga amin'ny resaka viol ary le zanaka le madame Miora no violeko zay nanefa namle mpampiasa de akoatran'izany ozy izy de olona miasa amin'ny hôtelinareo io hitanay ozy izy noter satria hitanay isy documentaire tamin'ny YouTube natako ny anaran'ny hôtelinareo
fa izy io de mpanao Facebook de olona mivoy fankalana haine de hevitra mikasika ny fanambanina vehivavy mivoy hevitra mikasika inona mo discrimination amin'ny vehivavy zany de racisme mino mo zany fankalanany européen izy zany de racisme de inona koa moa sy tena tsy navadiny nanao traduction amin'ny troatiny amin'ny teny gasy na teny frantsay io de navadiny en Google traduction ka tsy mazava tsara fa hoe mikasika no misy groupe vehivavy mitorenao zany amle discours de haine nataoko mikasika vehivavy de hatramin'ny mpiara-miasa aminy Carlo raha tsy diso ao izy Carlo naran'ny mpiara-miasa aminy aratsiny amin'ny Facebook zay ny ty madame io raty de ny zavatra ataony Facebook izy zany ino zany poste Facebook de resaka discrimination resaka ino moa zany discrimination resaka racisme anti-religion de nefa le olona réceptionniste amin'ny hôtel ino zany amin'ny entreprise nareo olona ohatry zany ka afafantarako anareo izy fa izy olona io reputation de taloha tany voapanga resaka viol ta Madagasikara arantsana vava ny teniko teo de inona koa moa zany de misaotra anareo ny andraikitrareo zany fa ny olona ohatra ny le rangahy koty io izy pseudonyme ny amin'ny Facebook koty la maintsoambo olona ohatran'io olona tsy manjary ohatran'io manana passé tsy manjary olona avy nanao viol nitsoka zany no ataonareo réceptionniste amin'ny hôtelnareo ka manimany réputation nareo sady zay zavatra ataona amin'ny Facebook de resaka haine resaka racisme resaka fanambanina vehivavy resaka ino moa zany favetavetana sy rehetrarehetra ta olona tsy tokony mendrika mihitsy ka nandefa le email izy de tsy mbola namaly le olona teto de nampiny mail ndray ty zao tamin'ny dimy ty tamin'ny lundi tamin'ny maly de nampiny faharoa ndray tamin'ny 12 hoe raha tsy mamaly ny email lakonareo raha tsy mireagir dia avoako amin'ny gazety rehetra ny Suisse any ny anarana hôtelnareo nareo miambosé olona tsy manjary raciste antikriste antisémite zao ny antisémite koa de olona lefa efa voapanga zay lefa niteto de nataony capture daholo zany ny publication ko tato ao Facebook tato hoe récupéré ça hoe resaka any Deutschland ao de teniteny français ve ao ny olona ny ankizy gasy any Allemagne ao de resaka samy gasy de amin'ny teny français ve nalovana ny affiche zany ty le publication ko ty raha ny eritreritro zany amin'io de hoe raha ohatra ka ino moa zany samy gasy na ataonao teny gasy na ataonao amin'ny teny allemand satria ny Allemagne aloha lefa manino atao amin'ny teny français zay iny publication ty hitanao eteto ty ino alefany any io da alefany koa ty hoe Jeo Arcos nalefany koa ty président Wandaka Bol ty nalefany koa ty hoe tsy vena avy gasy nalefany koa Vadimbaza nalefany koa resaka Demona nalefany koa ino moa zany nataony ty ramatoa Karoza ty vita nanao ino zany ary ty zavatra efa tany amin'ny 2022 vita nanao printsiko tena rehetrrehetra ny zavatra publieko teto raisiny tsirairay de vita nitady n'le ino moa zany adresse email na le hôtel esako de vita nitady hatramin'ny mpiara-miasa amiko lazany fa fantany Carlo sy anaran'io tady zany ele maritretra zany le madame io de alefa any amin'ny mpampiasako hoe mandraisambaikitra reo mikasika le olona ty fa ty olona ty olona nigadra nitsoka
ity olona ty manao discours amin'ny Facebook resaka racisme resaka misogynie resaka haine contre les européens resaka antichristianisme resaka tsy manjary nefa zany rehetra teneniny zany zavatra ataoko amin'ny Facebook ny Facebook iny manana algorithme karaha misy discours haineux fankalanao na racisme na anti-religion na ninina zavatra publienao ka araky lazain'le ramatoa io de efa bloqué ny page na bloqué les publications ka maninona moa zany Facebook tsy mireagir fa maninona ny madame Noura no any amin'ny mpampiasako no tena nidikan'io mazy de roay le olona na andraiso andraikitra fa natoriao amin'ny fanjakana satria olona gadra nitsoka io zany i koto de ina moa zany de tonga ny ina moa zany email avy any ampiasana tsy hay ze fanapaha-kevitra raisin'le ramatoa satria efa nisy koa gasy talohan'io tamin'ny eritaona nefa nandefa email tany koa hoe olo olona tsy manjary zao de tsy haiko ze conséquence an'io am'izao satria itory mihitsy izy itory izy amin'ny fanimana ny image ny ina zany ty zany direction ty ny fanimana ny image le hôtely ataokany amin'ny Facebook itory le ramatoa na ankoatra ny itory moa zany de sura fa tsy maintsy androky izy zany satria tsy mila oloatra anahy izy ka ny zavatra tiako mbola tsy hitako ze azo atao zany pour l'instant fa mantany hevitra aminareo fotsiny hoe sao de mba misy afaka manome information amiko mikasika an'ity hoe mura légume ty alefanareo MP amiko na alefanareo amin'ny WhatsApp koa ilaiko raha tiandafy izy moa zany de tonga de raisy fotsiny izy fa tsy olana fa Madagasikara izy raha Madagasikara izy io de mbola tsy maintsy mitady avocat na olona objectif satria any Madagasikara indrindra fa ny tena anisan'ny caricature mpanohitra fitondrana de ninona le action atao de tsy ana raha tsy hoe manome volana ama tsy haiko raha Madagasikara izy fa felatako an'izy io nijereko tamin'ny Google atao hoe miora légume de tohatra ny varobarotra zavatra sur internet fa mila confirmation aminareo ze rehetrrehetra mahafaty information mikasika an'izany miora légume zany de izy zato mandefa any hoe mandefa atao amin'ny mpampiasa aty izy hoe ninina information diavoloreo izy de vonona isan'ny fianahina emantsy ofindana de mangatako zazy hoe asefo traduzen'olona ny poste ny koto reto de miteny izy ato hoe inavoaka le koto fa miteny izy zao hoe mangataka mahi contacter anazy zany raha ohatra mila information le anaty azo atao avy any ampiasana misanjoko ina moa zany hoe madama io de asaiko hoe aiza numéro téléphone anao sy mitoetoa fa mety tsy possible amitsiny anao an'izay hoe tokony any ampiasana zany de valiko le email izy miteny hoe contacter ao izy mikasika ze information tianareo fantatra de azoko atao no nangataka numéro téléphone any aiza ianao ina zao za zany mandefa email ala place de ramatoa fa mifahitako azy to tsy hotafaverina any ampiasana tsony raha zao fa asa aloha fa niantsony ramatoa teo mba tsy haiko ze fandehany ka nareo nizanizy nareo ny ina moa zany email ty fa sura fa nisy olona nampiasany an'ity email ty miura légume @gmail.com ty de mba ame information ary reto mikasika ny olo io de ny zavatra tiako tenenina de tena le gasy misy zany le gasy fe zany de tena tsy hitany any Madagasikara fa momy faty amin'ny aratsindro fa de tena raha mbola gasy anao ka mikasikasika gasy anao de mbola voasarimitra anao na te amin'ny asanao aty andafetiara mbola voasarimitra anao amin'ny adalany gasy amin'ny fialonany gasy amin'ny avendranany gasy amin'ny aratsindohany gasy mbola voasarimitra ty amin'ny mahagasy anao satria misy ina moa zany ny Facebook misy internet na Madagasikara moa efa tsy
ina moa zany tsy zovina tsony hoe ny fialorana ny fankalana sy ny famonona sy ny retraretra fa inao fa kialavitra ty de mbola mendra mivitany gasy any ny manapotika anao manapotika ny fiainanao inona ny intereny amin'io ka raha ohatra ka manana chance tsika hoe aty Europe io Ramatoa io no faritra legioma na misy adresse azahoana azy de mba alefasy aty amiko fa ilaitsika io fa le toetra ninina publication ko Facebook ninina Facebook de any amin'ny asako ve no simbana Facebook inge manana ny algorithme mazava tsara mihitsy fa raha misy discours de haine en Facebook tsy maintsy hitany algorithme zany tsy supprimer ary bloquer ny compte discours de haine io na misogynie teneny teo na manompa olo io na racisme envers les européens ozy izy na inona teo teneny teo haine ozy de tsy haiko manompa be de be zavatra teneny teo fa zavatra teneny rehetra io vitany Facebook non filtré io et de deux ngamba mety tolika amle madame Miura ngambany hoe raha ohatra ka nisy viol nataoko any madame Miura de publieo ny décision kasika an'izany à Facebook na le fahasoatianiko aty hoe ty ny décision mba voapangany-koto sady ilainy fitondram-panjakana koa zany raha ohatra ka misy décision ino moa zany décision tribunal miapangany koto fa nanao viol na ny zanakao izy moa ikoto de publieo na sy voalefan'ny olona ty amiko aty hozayntsika zany zavatra zany fa raha ohatra ka tsisy zavatra zany madame Miura de tena inao ny olona fana tsisy lavana azy tena tsisy lavana azy manao asa ohatra zao ianao nataonao andena potehana ny olona manao asa ohatra zao ianao inona moa zany ny olana za antikrista opinionko zany inona ny olana za manao discours de haine za raciste zay ny olana aminao zay ny avitanao ny zavatra rehetrarehetra io ka raha ohatra ny olana ny zanakao de tsotra kely zany madama publieo en Facebook ny décision tribunal na omeny fitondram-panjakana afahan'ny fitondram-panjakana manenjika anahy teny Europe ty anao milaza fa hoe nitsoko koto de tsy azo fitondram-panjakana manenjika anahy azo metao tsara mihitsy zany ary azo atao ny ino moa zany ny manao extradition za volona amin'ny extradition raha ohatra ka misy décision tribunal mikasika anahy resaka fanolanana ary izy le zanakao zay le izy fa io de tena fanalambaraka de information publique io ino zany calomnie dénigrement de inona koa moa zany accusation fausse accusation raha ampy ohatra ka mbola tsy mitondra zay élément zay anao ka mangataka rehetrarehetra zay mety mafantatra zany Miura legioma zany mba andefa information aty amiko veloma daholo